Taranja volleyball iatrika ny vedina an-dranomasimbe indiana ny ekipa solitena tompon-dakan'i Madagasikara misikajy zazalahy sy zazavavy. Ho an'ny zazalahy dia ny ekipan'ny gendarmerie pirenena no iatrika izany faninanana izany ACCL moa no tanterahana ny faninanana ny 9 ka hatramin'ny 13 novambra ho avy izao. Veloso ny aingan'ny délégation avy eo amin'ny gendarmerie pirenena dia anoraisy secrétaire panjakana miadidiny gendarmerie pirenena izy ireo naka ny tsodrano. Ny alakamisy atoandro tamin'ny iray ora teo no nanainga teto an-tanindrazana ny azo ny CSL ny ekipa ny gendarmerie nationaly iatrika ny fedina ny amboarany ranomasimbe indiana eo amin'ny taranja volleyball. Faninanana izay atao ny 12 ka hatramin'ny 13 novambra ho avy izao. Mpilalao 12 miampanazatra Etenina Arsena no andrafitra ny délégation ity ekipa tompon-dakan'i Madagasikara taranja volleyball sikajy zazalahy ity. Ny aleo io fandehanana io dia tonga nangatatsodrano tamin'ny secrétaire panjakana miadidiny gendarmerie pirenena Paza Didier Gérard teny amin'ny Brony Betongolo ny ekipa ny gendarmerie ny alarobia itolakandro teo. Tamin'izany indrindra no ilazany ny laharana voalohany eo anivon'ny gendarmerie ity fa efa voaporofo ny mahasangany ny mpilalao volley ao anivon'ny gendarmerie eto Madagasikara. Ny batany anaram-boninahitra ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana indray no tanjona ho azy ireo. Akoatra nanolorana ny tapakila sy ny sara-pandraisana anjara avy amin'ny solon-tsakafo dia nanolotra vatsin-dalana ho an'ireo mpilalao ny mpanazatra andeha ho an'ny CSL io ny SEG sy ny mpiara-miasa aminy. Izany natao ihany izy dia ho fampirisihana ireto zandary andeha hanafika ara-panatanjahantena ireto. Tetsakelan'izay kosa dia nisaotra ny ray aman-dreny mpiazy ny ekipa gendarmerie nationaly izay nosoloan'ny filohany kolonely Rakotomalala Hery nampanantena ary izy ireo fa hanao izay ho tratry ny heriny iarovana ny voninahim-pirenena sy ny anaran'ny gendarmerie malagasy. Mbola nanampy moa ny kolonely Hery fa dia vonina tanteraka ny ekipany. Efa tao anatin'ny fotoana maharitra mantsy ihany izy no nanomanana izao faninanana izao. Eo amin'ny sikajy vehivavy ndraiky kosa dia fantatra ihany fa andeha hiatrika ny faninanana ny CSL ihany koa ny ekipan'ny Stefoto. Mpilalao 10 no andeha hiazo ity nosy rahavavy ity fa tsy toy ny tamin'ny taondasa tamin'ny tany Nosy Maurice.